Pejim-baovao afatanteraka kosa izay tranga mpiaramonina dia nitranganina firehetana ny sesisesy teto Andrenivohitra tamin'ity herinandro ity izay misy mihitsy ny ainana fohy raha tsy laza ny tetsy Anjanahary izay olona 3 mianaka no namoinainy, teo ihany koa ny tetsy Alasora sy Isoraka izay nafatesana olona iray avy. Androany dia mbola nitranganina firehetana ihany koa tetsy Akazomanga. Trano mandidina ny 700 isa no mahita eny an-toerana, tsy nisy kosa no naratra sy ny namoinainy saingy potika avokoa ny entana rehetra. Trano 700 tafo no mahita eny Akazomanga tokony tamin'ny 12 tolakandro tanoany. Tao amina tokantrano iray nahandro sakafo biby no nanomboan'ilay afo ary niparitaka aingana avy eo raha ny fanazavan'ny olona teny an-toerana. Trano azy no akamaroan'ireo maika vao maika nanamora ny fiparitahan'ny afo izany. Ny rivotra raha teo nisy ka aingana dia aingana nahazo an'ireo trano manodidina ny afo. Niara-ny fandrimbona namoy ny afo ny mponina teny amin'ny manodidina niaraka tamin'ny mpamonjy vono. Tany amin'ireo ora tolakandro tany vao nanomboka voafehezan'ny afo izany. Ankoatr'ireo entana may tamin'ireo trano ireo dia fantatra fa omby 4 ihany koa no may. Fantatra kosa nefa fa tsy nisy ny olona naratra na namoy ny ainy tao anatin'izany trano izany. Amanjatony kosa nefa ireo tsy manan-kialofana. Mariana fa trano faha-4 ity niseho Akazomanga ity tato anatin'ny herinandro, taoriany niseho tany Anjanahary, Isoraka, Alasora izay nahafatesan'olona 5.